ao anatin'ny sosialy no anoizantsika ny vaovao mikasany anatanteraka fitokorana faobe ireo mpiasa eo anivon'ny banky BFVSG manomboka rampitso no ny antony arakarama mofo no voalaza fa anatanteran'izy ireo an'izay fitokonana izay rotsirakotiny iray eo amin'ny sariny Stéphane Manjemby. Araky ny loharanom-baovao avy ao amin'ny banky BFV dia anatanteraka fitokonana ireo mpiasa manomboka rampitso. Ny antony dia ny tsy fankasitrahan'ireo mpiasa ny fifanarahana sy ny fifampidiniana efa niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny banky BFV. Fotoana vitsy lasa izay no efa nanatanteraka fitokonana ny mpiasan'ny BFV, saingy vetivety dia voavaha ny olana rehefa nilaza ireo tompon'andraikitra fa hiara hifampidinika amin'ny solotenan'ny mpiasa. Tsy nahafa-po ireo mpiasa nefa izany ka izao hiverina hitokona izao izy ireo. Raha ny mpanjifa manokana dia nilaza fa tsy nampandrenesina ny amin'izany fitokonana izany raha ny tamin'ny androany maraina. Tsy fantatra. Dia inona no mety fepetra ho raisina nefa manoloana izay zavatra eo hoe tena izy tokotra ilay izy. Ka za zany ohatran'ny za zany azonao araka maha-portier an'asany dia portier an'asany dia indrindray tsy hoe magavola arapitsy loatra mbola tsy fantatra ohatran'ny tsy dia misy fiandraika firy amin'any izy. Olana eo amin'ny resaka karama moa ny fototry ny fitokonana izay ho tanterahan'ireo mpiasa satria tsy nahafa-po azy ireo izany. Araky ny fanazavan'ireo mpanjifa izay sendra ny mpanao gazety teny an-toerana moa dia tsy mampisy olana raha mampiasa ny DAB na ny distributeur de billets ny mpanjifa, saingy ny eo amin'ny ilana birao izy ireo ny tokony handray andraikitra. Nambaran'ireo tompon'andraikitra ihany koa fa tsy maintsy hisy anefa ny service minimum.